Nanao fitsidiam-piaramiasa ny talian'ny kabinetra ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria pirenena ny Général Tsirvelo Nicolas tao amin'ny toeram-piasany tetsy amin'ny toby Généraly Philbert Ramarla Betongolo Maly alakamisy 7 Desambra 2012 ny mpanolontsaina voalohany masovoan'ny Chine Andriamato Chen Xianglei miasa somonina eto Madagasikara. Fanambafisam-piaramiasa mikasika ny fanatsarana ny fitandronan'ny fandriampahalemana no tena niompanandinika teo amin'ny rotonta. Nakasitraka ny ezaka vitan'ny zandarmaria izy amin'ny fanadiovana anatiny sy ny vokatra betsaka azo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Noresahana tao ihany koa ny mikasika ireo teratany sinoa voatafika tany Mananjary izay nanaovan'ny zandary tany an-toerana ezaka manokana ka efa tavaverina avokoa ny entana voaroba. Olona 5 ihany koa no efa voasambotra. Ny fisian'ny toejavatra tahaka ireny izy no antony tsy mahatonga ireo mpizahatany sinoa tonga eto Madagasikara kanefa isika dia manana arena voajanahary betsaka raha tsy hitanisa fa tsy ny tontolo iainana fotsiny aza dia efa mampidi-bola be. Anampin'ny zandarmaria izy ireo amin'ny resaka fampitaovana, fiofanana ary ny ady amin'ny eloka bevava. Nandritra ny fiaonana dia nararotin'ny talian'ny kabinetra eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria nangataka fampitaovana ho an'ireo ekipan'ny zandarmaria pirenena eo amin'ny taranja baskety na ny GNBC. Eo ihany koa ny fampitaovana ny fiara tsy mataho-dalana izay azo ampiasaina any amin'ny toerana tena saro-dalana, ny fampitovonana ny toerana omen'ny fanjakana sinoa amin'ny école de guerre raha iray fotsiny izany isan-taona. Teo am-pamaranana ny talia kabinetra ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena dia naneho fisaorana sahady ny mpanolontsaina voalohany masovoan'ny Chine tamin'ny fanomezan-tokona ataony fa hijery akaiky mikasika ireo zavatra tsy ampy ireo nefa tena ilain'ny zandarmaria ny fahavononany hatrany hanohy ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta.